otrvepanararotano mahitanao satria miresaka an'izay polisy pirenena zay anao rava le gouvernement miandrandra inona zany amin'ny mampanao politika anao sy amin'ny mafoloa lefitry ny anteny mera-pirenena anao ahoana ny fahitanao zay fandravana gouvernement tampotampoka asizy ato mandeha atsaravana tsy ny polisy kosa aloha nankavan'le gouvernement aloha zava tsara le resaka fa ny programan'ny polisy pirenena amin'ny asizy efa nandeha ary misy ary district hafa ato anaty fatany Thomas efa navita efa nanao maly ohatra dia zay le mahatonga izy fa iny programme filoham-pirenena tany andafy dia efa niteny hoe rehefa tafaverina Madagasikara dia hovaky ny gouvernement tazomy ny teniny dia mirosa amin'izay tsika raha tsika malala fa nisy ny programme tsy feuille de route fa programme navoaka ny fitondram-panjakana hitondrana ny firenena ao anatin'le roa taona iny zavatra iny takin'ny mpiara-mobinantoka amintsika hoe mila ny fandraisany rehetra anjara mila inclusivité dika ny raha mijanona amin'le gouvernement tateo aloha tsika mbola unilatéral fa miditsika zany amina gouvernement vaovao mba hisy zay inclusivité zay satria mila manao déclaration ny entité maro hoe manohana ny programme io zay tsika tsy nanao feuille de route fa programme ka rehefa isika zany manohana ireo programme tsy sarotiny mpiara-mobinantoka dikan'izay mirosa avy hatrany Madagasikara aty amin'le hoe fanavoazana ametraka ny dingana sy ny dafitra rehetra afahatsika miatrika ny fametrahana ny olona vaovao hitondra firenena lany amin'ny alalan'ny fifidianana resan'ny besiny maro anjara zay dingana zay zany efa tanterahantsika amin'izao fotoan'izao dia miditra makany ho an'ny polisy pirenena za mino fa ny azy manateny izy mahazo ministère fa tsy hoe sanatriny zany hoe miovy gouvernement io dia foana ny ministère ny filaminam-bahoaka fa ny azy mianasany zany dia mitoy ohatra ny teo ny rafitra mitantanazy ny olona mety miova fa ny rafitra ny ilayntsika amin'izany mba mora ny fanatanterahana ny tonisisy tony ange zavatra mbola mila hoetiny anivon'ny ministère tonga eo anivon'ny ministère iny mbola mety hitana ary makany aminay ny anivony anteny mera-pirenena mba hahafahana mamadika azy ho soravoly ho azo ny polisy ampiasaina ny zavatra diniana ato satria ato izy mbola vina ny entiny avy toko manao antotsika zao teo resaka hoe fampitaovana ny polisy pirenena zay tena ilaina zany satria tsy mifandanja ny fitaovana ampelatana ny polisy sy ny fitandro filaminana hafa za tsy miteny ny angalana fa tsy ampy dikan'izay zany afaka diniana atao anatin'ny asizy ohatrany tony hoentina mba ho avadika ho lalàna anytsina teti-bolam-panjakana ampiakarina zany budget ny polisy pirenena ohatra raha tsy misy ministère nefa izy ao anatin'le fanovana hoentsika satria miova le gouvernement dia lasa mbola misisika ny anatina ministère hafa ndray zany izy hafa sarotra kokoa ny miady noho izy manana ministère ny filaminam-bahoaka mihitsy na zany apetraka hoe i gouvernement vaovao io mba hisy ministre ny filaminam-bahoaka fa tsy hoe foananao le izy na lasa secrétaire mpanjakana le izy na atsofoka any ministère ny atitany ohatra very fa mba tsy mety zay fa raninany hoe manana ny ministère ny filaminam-bahoaka fantaniko farana satria manararora mihitsy mahitanao anisan'ny taky ianao hoe avoay ny voka-pifidianana ho anatananarivo renivohitra nivoaka izy iny ino ny fanapahan-kevitra ahoana ny fandraisanao azy taky sy olo mavavaoaka ny tima ndraiky ny resahana an'le izy ny zavatra takina nge dia hoe diso le fifidianana teo le vokatra maly nametraka fa hoe foana le voka-pifidianana teo dikan'izay zany efa tsisy tsoa zany le vokatra tany aloha na ny be ny tanàna teo aloha aralara manatsoa zany mivoaka ao anatin'ny commune amin'izao fotoana fa tsy miasa zany averina le fifidianana dia io zany hiditra amin'izay tsika hoe tena fifidianana madio mangarahara andraisan'ny rehetra mpandray anjara sy le mpifidy zany ty firenena dikan'izay miova zany ny endriky ny vokatra rehefa avy eo satria tsy hijanona amin'le teo aloha zay nanaova rehetra izy fantatsika fa misy mpitandro filaminana tanterina nandeha mifidy sy sisa fa tsy ho zay intsony angamba le fifidianana rehefa avy eo ia miarabantsika rehetra amin'ity alaka misy marany ity ary tolorana ny araba omba piraritso ihany koa ianao azy mbola misafidy manaraka ny paziny ny tana actua atrany indrindra to anatin'izao fandarana resaresaka politika sy famakafakana ny raharam-pirenena amin'ny akababean'izao maleranarobitsika dia tsy nanao fandarana ny antony manokana fa miverina kelitsika amin'ity alaka misy ity ny loha hevitra ho resantsika taky ny fandresako tamin'ny farany teo dia ty resaka foka-pifidianana pentanana teto Antananarivo fa ho resantsika ihany koa ao anatin'izay ny resaka gouvernement engany ho ampy ny fotoanatsika mba atratrarantsika n'izy io hatramin'ny farany ny voalohany ho resana amin'ny tianyity makasika nyty fandravana ny gouvernement ity zany
Ny fandravanan'ny gouvernement tataka ny fandraisako teto dia ny rahana aloha zany ny GNZ nanao an'iny fanambarana iny fa zavatra efa tapaka iny ary zavatra efa azo antoka fa tao andapa zany iny ady hevitra iny mety nisy antony maromaro mety tsy fitofizakevitra ve tao efa ndresako teto amin'ny tanako toy zany fa ny zavatra horesako amin'ity ano ity dia mety hofizotra n'izay mety gouvernement ho avy eo zany. Raha jerevanao zany tapabolana tao arina ny resaka hoe feuille de route sa tatitra iny no natongavana tamin'izao fanapahan-kevitra fandravana ny gouvernement izao. Rehefa niainanao an'le fandravana ny gouvernement dia tsy nisy fanambarana officiel zany na hoe karazana discours kely ho an'ny vahoaka malagasy fa communiqué zay navoaka teo anivon'ny fedidinan'ny républicaine fanavozana no nafatarana fa rava le gouvernement. Ny mahagaga ary mampametra-panontaniana dia ny hoe nafisaorana ho an'ireo membre ny gouvernement sy ny premier ministre Eritsalama dia tsy nandrenesanao an'izany. Nafampafatarana ho an'le vahoaka malagasy ary hoe no ny antony reto dia isaorantsika ireo membre ny gouvernement teo fa dia tsy maintsy roso amin'ny fanavozantsika karavana aloha zany, tsy nisy an'izany. Inona zany no natonga an'izay fa avy hatrany dia ohatrany hoe niravana maina na mifelahana tamaina mandevorivo ilay gouvernement dia rava tanteraka teo tao anatin'izay fotoana izay. Ny zavatra tsy azo elana zany dia ny hoe raha hitsanga ny gouvernement io raha andeha ho raisina hoe taka avy amin'ny communauté internationale ny any SADC no natongavana ty amin'le gouvernement dia mazava, ny fandravana le gouvernement dia mazava fa tsy mifanalavitra amin'ny zava-nisy tamin'ny 5 sy 4 arivo ny zava-misy ankehitriny fa ny fanodikotonana an'le izy gauche droite sy ny fandrebireben'ny sain'ny vahoaka malagasy no ohatra manatevin-darana an'le izy. Andriamato Monjarondefo tamin'ny 5 sy 4 arivo dia premier ministre niainga teny Andalambe niainga teny amin'ny tolom-bahoaka 13 mai taritany Andriamato Rajoelina tamin'izany fa premier ministre 5 volana sa 9 volana mitovitovy amin'ny Andriamato Eritsalama ihany koa Andriamato Monjarondefo dia nirava le gouvernement tantarihany ary voadaka izy ary nanosika azy nivoaka taty amin'ny lafiny fanoerana politika tanteraka ka tsy tafiara-dalana intsony tamin'ny Andriamato Rajoelina. Andriamato Eritsalama koa zany dia tratra an'izay tranga izay tamin'ity indray mitoraka ity ka ny gouvernement zay ho avy eo zany dia gouvernement ahitana taratra ny fiaraha-mitantana izay le takin'ny SADC hoe inclusivité o ahitana taratra amin'izay fiaraha-mitantana dia mitika makaiza moa zany fa voapirofo zany fa ny zavatra nomenan'ny SADC dia feuille de route ihany fa feuille de route amin'ny endriny mety hafahafa kely fotsiny mba tsy ilazana azy tanteraka hoe feuille de route satria mbola tsy misy fanarahana politika natongavanao anatiny. Ny dikan'ireo mpanao politika hery-velona rehetra ireo ve mety hanan'olona atolotra ao anatin'izay membre ny gouvernement tao avy eo satria efa miasa amin'izao fotoana izao ny communication maro samihafa hoe ianona tokony ho tendrena ministra mba hifanaraka amin'ny fanatanterahana ny etaetan'ny tolona teny kianja efa mivoaka zany amin'izao fotoana izao. Ny zavatra manahirana eto dia ny hoe ampafantaro ny vahoaka malagasy inona marina ny votoatiny ny tatitra ny menan'ny SADC iny fa raha izao zavatra izao no mitranga indrindra ho an'ireo izay mpitolona teny kianja dia mazava fa mety hisy ministra mapara aho ka ohatrany mampieritreritra hoe raha pozina isy fiaraha-mitantana ohatra sanatria isy mapara génération de XL aveo tafiditra ao dia tsy misy antony tolomany GNZ ane zany satria tsy fanovana ny zava-misy eto Madagasikara fa ny pratika politika teo aloha ihany no miverina androany ary rehefa miverina l'izy dia mihay tsara lavitra ary noho ny averinao fa nataon'Andriamato Rajoelina tsy nety no zava-misy eto Madagasikara amin'izao tsika miteny izao. Ny vahoaka malagasy dia tokony afantatra ny zava-misy marina fa matoma ny rava gouvernement ao anatin'ny 5 volana dia mety nisy fanerena avy amin'ny SADC tao ary engany tsy marina ny zavatra ho resako ato amin'ny tanako ty fa ny firafitry gouvernement eo dia alaza zavatra maro fa raha misy gouvernement fiaraha-mitantana eo ohatra dia azontsika eritreretina tsara hoe feuille de route deuxième bis ve ny zava-misy sa feuille de route inona no andehanan'ny Madagasikara
ho alefako rahapo fotoana fa raha tsampy fotoana atsika de tsy ho alefaka eto niresadresako tamin'ny solom-bavamboaka Fidèle Razanapierre de nilaza izy fa fandraisan'ny anjara mpanao politika rehetra ary ho fanatanterahana ozy izy ny fangatahany sadekany amin'ny hoe inclusive ny manahirana eto Madagasikara de le fomba fanaovana politika miodikodina le fomba fanaovana politika tsy hitanao taratra hoe inona ny fanavozana ao anatiny fa raha iara hitantana dia mazava hoazy fa tsy miainga ntsony amin'ny tolom-bahoaka na nataony zenizeda zay niainga tamin'ny Dursan sur Clémence tsy miainga amin'izany ntsony zany ny adevitra misy eto satria narylilizany tolona ary de nomena an'izany felakatamainy zany ka mety ho tafaverina ve ao anatin'ny gouvernement mbola adevitra hafa zay te hiresaka lavabe an'izay fa ny zavatra manahirana tiako resahana faharoa fa iverenako amin'ny terinandro ty mandrapatavy terinandro ty dia mifandraika am'le famerenana ny fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra zay fanapahan-kevitra ny raisy ny fitsarana ny mahagaga de ny hoe ny seni zay namoaka ny voka-pifidianana vonjy-mainka amin'ny fifidianana be ny tanàna de olona anankiray niova ao anatin'ny seni io de Andriamatoa Dame Arsène Niala fantsofoka Andriamatoa Terirako-Tonarivo fa ny mpikabany seni rehetrarehetra zany tao anatin'io de mbola ao hatramin'ny androany mazava ve zany fa nisy osoka tokoa na tsy fanarahan-dalàna ny fifidianana be ny tanàna farany teo fa mody mikipy ireo mpikambana eo anivon'ny seni ny zavatra tokony isy zany de ny hoe raha ohatra ka ny ravalin'ny fitsarana misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana iny voka-pifidianana treto Antananarivo ka lasa disqualification Ramatoa Arlala Ramanantsoa dia azo tokony nandray fanapahan-kevitra ny fitondrana eo anivon'ny fanavozana amin'izao fotoana zao hoe ravany avy hatrany ny seni satria korakora ny fanaovana an'le fifidianana betsaka ny tsy fanaran-dalàna ary betsaka zany ny osika hita tao anatiny ny tribunal ny tribunal nandray an'le fanapahan-kevitra na ny tribunal administratif na ny conseil d'état dia rafitra efa nisy teo fa tsy rafitra vaovao zay namoaka ny didy hoe lany Ramatoa Arlala Ramanantsoa tao anatin'izay fifidianana be ny tanàna teto Antananarivo zay rafitra efa nisy teo zany ary ny mpitsara ao anatin'izany de mbola reo ka nandray an'le fanapahan-kevitra indray androany de mbola io rafi-pitsarana io ihany hoe averina fifidianana be ny tanàna disqualification Ramatoa Arlala Ramanantsoa ny foanana ny vato azony mazava ne zany fa nisy fanerena alabato tao ambadiky ny fifidianana iny fa no mahagaga eto de ny hoe inona ny atongavana amin'ny hoe famerenana fifidianana raha zao vanim-potoana ny raharam-pirenena sy ny rahara-politika izao dia tsy zava-dehibe mihitsy ny amerenana an'izany fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra zany fa fanodikodonana saim-bahoaka mifameno zany manahirana ny zavatra oatra zany satria raha ohatra ka voaporofo ny fitsarana misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana ary fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna natongazana ndray an'le fanapahan-kevitra hoe amerina fifidianana tsisy manakana an'eo anivon'ny fanavozana andravan'io seni io ane io endrika seni io nanaovanao famerenana fifidianana eto Antananarivo renivohitra ny filohan'ny fanavozana colonel Michael Randrinerina dia efa nilaza fa tsisy atokony voka-pifidianana voakan'io seni io amin'ny endriny amin'izao fotoana zao raha voana ndray ny fahefana izy ka nakan'io lampanambotsy roatra io jerevo ny arsivan'izany video zany fa mariny zany zavatra resako eto amin'ny tanako toy zany ny olona niova tao anatin'ny seni tia Andriamatoa Dame Arsène no mivoaka tia nitsofoka Andriamatoa Terirako-Tonarivo fa ny membre ny seni izy ny karakara ny fifidianana be ny tanàna iny de reo hitatsika ireo daholo izy reo mpitsara zay namoaka ny voka-pifidianana be ny tanàna iny de reo hitatsika eo daholo izy de gaga anao maheno hoe averina ny fifidianana ao anatina vanim-potoana mangotraka ny adevitra politika tsy famerenana fifidianana be ny tanàna ny olana eto fa hoe ahoana ny gouvernement tahitranga inona ny rafitra mifanaraka tamin'ny tolona zay natao tenikanja ahitana amin'ny tena endriky ny fanavozana izany no adevitra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao fa tsy ho takotakonana hoe aferina fifidianana de rava tamika tsy le gouvernement de mandeha mandady midina ao anatin'izany rehetra zany de ohatra mitakona le vahoaka malagasy hoe io fa mijery sinema amin'ny endriny avo rehetra tsika magaga ny zava-misy ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe raha hitsangana ny gouvernement XL eo
te engany tsy marina fa sameto tsika fa mbola izy gouvernement ta 3e XL koa avy eo ary tsy vita ao anatin'ny rotaona izao fanavozana izao sy izao fitondram-panjakana republika fanavozana zao tsy vita ao anatin'ny rotaona raha izao sarasaran'ny zava-misy eto Madagasikara satria tsy tsapany vahoaka malagasy ny tena atao hoe inona ny fanovana inona ny zavatra ilaina eto amin'ity firenena ity manahirana ny zava-misy fa tapitra sady ny fotoanantsika fa rapitso azoma dia iverina amin'io koa ary anao fandarantsika ny asabotsy satria voafetra ihany koa ny fotoanantsika eto amin'ny tanako ty ao anatin'ity fandarana ity fa dia izany no zava-misy eto Madagasikara ka mahagaga hoe ravan'ny gouvernement da averina amin'ny fifidianana de ohatrany hoe takona daholo le voaka malagasy zany fa io fanaverina amin'ny fifidianana lesenina moka an'le voaka mpifidianana any reo le fitsarana amerina le fifidianana ny teny zany any reo karaha zany teo anivon'ny fitondram-panjakana fanavozana mba hampadio tokoa ny tontolo politika sy ny fijeriny vahoaka malagasy de ny raha vako avy hatrano isene io satria voapirofo zany fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny Irmara teto Antananarivo ary tsy teto Antananarivo ao fa natany Mazenga tany Amardady zany any ka mangotraka lasa matimaty ny mangatsika lasa mafapana manahirana ny zavatra ohatr'izany fa dia izay no afaka resantsika tamin'ity alakamisy marana ity omalytsika tsy afaka nanao fandarana satria tavavelona van'ny Tomasina mbola betsaka ny vaovan'ny Tomasina tokony alefatsika eto fa manome fotoananao ho amin'ny rapitso taka izao ndray makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy